Tsena petite vitesse nanaiky ny fifandaminana ireo mpivarotra tao aoriany ny fifampiresana tamin'ny BDS. Africa Forward fionana mety hanavaozana ny fifandraisana eo amin'ny Frantsa sy Afrika ho iala mavilo. Fitoerana nasionaly ahitana kajy politika ho ny solombavamboaka mamiady ny volana jona no hivoaka ny fekevitra ho an'ny tanora ho ny ministera. Manaritra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajany izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farantsy. Mahakasika ireo raha mafana eto amin'ny firenena no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Tsy marina ny filazanana fa tsy nahazo fitsaboana Irina Rakotomanga hoy ny ministry ny fitsarana tamin'ity androany ity manoloana ny resabe izay miely amin'izao fotoana izao. Alatra tany sy fikasiana tanana olona kosa no nisamborana sy anaovana fanadiadiana ho an'ny solombavambahoaka nay voraolodinina raha ny fanazavana atrandy. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindrantsariny ny arotanjony. Tao Antanimora no nitazonana nantalemisahana ny serasera teo anivo ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha Irina Rakotomanga. Nafindra any amin'ny fonjany Manjakandriana, fonja manara-penitra indrindra eto Madagasikara, izay vao nitokanana voatsela akory ny tenany, raha nambara ny ministry ny fitsarana. Taorin'ny fangatahany sy ny fianakaviany, navoaka ny tsabo-tena tao amin'ny hôpitaly Befelatana ny Irina Rakotomanga, hoy ny fanazavana, ka diso ny filazana, fa tsy nahazo fitsaboana Irina Rakotomanga, hoy hatrany Faniriso Erinaivo. Tsara marina fa tao amin'ny hôpitaly, tao amin'ny fonjany Antanimora izy, dia avy eo nafindra any amin'ny fonjany Manjakandriana. Ny fonja Manjakandriana dia vao nitokanana tamin'ity taona ity ratsahivina aminareo ary anisan'ny fonja manara-penitra indrindra eto Madagasikara. Anisan'ny fonja tsy mbola feno izy io ary mbola malalaka ary ara-dalàna tanteraka ny fitazomana voafonja ao. Izy zany voatazonany fa noho ny aretina izay efa mitaiza azy dia nisy farariana izy dia nangataka mba nivoaka ho tsaboina. Izahay moa dia mitsinjo hatrany ny fahasalamana sy ny maha-olona ny voafonja dia mamela malalaka ny voafonja sy ny fianakaviany hanome an'izany fitsaboana zany dia navoaka izy ny tsabo-tena tao amin'ny hôpitaly Befelantanana. Efa niverina any amin'ny fonja Manjakandriana izy dia mbola nangataka ihany koa mbola hanohy fizahana ara-pahasalamana hafa ihany koa. Izany hoe mbola mahazo ihany koa izy satria araka ny teneniko izahay tsy misakana mihitsy ny fitsaboan-tena ny olona voafonja satria zony izany ary na dia voafonja ary izy dia mananjo ho tsaboina indrindra raha mila spesialista. Raha ohatra ka vitany ao amin'ny fonja dia ao amin'ny fonja ihany fa rehefa tsy vitany ao amin'ny fonja dia mijery spesialista izy dia izay. Ary nisaotra ny fianakaviana izay tsy niandry ela akory fa tamin'ny fotoana izay nangatahany zareo dia nanome an'izany alalana zany avy hatrany izahay. Diso zany ny filazana izay henonareo hoe tsy nahazo tsaboana izy na tsy nahazo an'izao izy fa na ny fianakaviana dia nanome fisaorana ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana ary ny fandrarana ny fonja mba nahafahany tsabo-tena. Mahakasika ny solombavambahoaka nay voraolodinina kosa dia nilaza ny ministry ny fitsarana fa voarohirohy amina rara alatra tany maro miaro fikasihan-tanana ity olom-bofidy ity. Maro ny olona nitory azy ary maro noho izany ny fanadiadiana atao aminy raha ny fanazavana ihany. Nisy enquête ny Bianco mandeha ny en cours dia miandry an'izay valiny enquête izay tsika ahafantarana hoe hotohizana sa tsy izany concours izany. Ankoatra izay, mandeha ny fanadiadiana mahakasika ny fanadinana teo anivo ny sekoly ambony manofana mpitsara sy mpirakotra rà na ny NMG. Eny amin'ny birao maleo tena misahana ny ady amin'ny kolokolo ny raharaha hoy ihany ny ministry ny fitsarana. Fangalarana tany marobe izay misy torian'ny olona anazy ary misy amin'ireo olona izay milaza fanangalarany tany dia misy fikasitanana ihany koa ka izany no anisany fitoriana eny anivo ny fitsarana. Maro ny olona mitory anazy dia ohatran'ny mbola maromaro koa zany ny enquête atao aminy. Nomena 12 andro ny eo anivo ny inspection d'État anolorana ny lisitrireo olona voakasiky ny tatitra navoaka ny fitsarana momba ny konty. Misy ny lisitry ny olona tokony amoahana tsy fahazahoana mivoaka any Madagasikara na IST
momba indra raha iny. Nomena 5 andro ny inspection générale de l'État anomezana anay aty anivony fitsarana ny listan'ireo olona izay tokony enjehana ao anatin'iny Cour des comptes iny. Ao anatin'izay 5 andro izay zany dia tokony ho azonay hoe iza daholo ireo olona enjehana. Efa misy lista ihany izay navoakan'izareo mba hanomezana interdiction de sortie an'ireo olona ireo mba ahafahany manao ny fanadihadiana eo anivon'izay inspection générale de l'État zay. Rehefa tonga aty amin'ny fitsarana amin'izay ny dossier dia fantatra eo ao anatiny ve zay raha avoria zay lazainareo zay. Tontosa androany maraina tetsy amin'ny fitsarana Antampony ny lanonana fianianana nataon'ireo mpitsara ambony maromaro voatendry andray andraikitra vaovao eo anivon'ny rafi-pitsarana. Anisan'izany Randriana Solo Joanna Ariniony voatendry ho komisera jeneraly Lalàna, Razafy Manantsotafita no tendrena ho komisera jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana. Fa tsy maintsy irosonina amin'izao fivoriana ara-potoana izay hatrehan'ny solombavambahoaka amin'izao ny fandaminana ny voamera isana ny fanadihadiana parlementaire ho an'ireo raharaha 7 izay tonga eo anivon'ny anteny miram-pirenena hoy ny solombavambahoaka Fetra Ralamozafimololo izay filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena ho an'ny faritany Antananarivo. Mbola ao anatin'ny fandaminana hiatrena izany ny samy solombavambahoaka ka antony mampiantona ny firosona amin'izany raha ny fanazavana. Rindratsarin'ny ny arotanjona atrany no hitondrana ny antsipriany izay. Isan'ny antony mampitarazoka ny fandaminana anatiny irosona amin'ny fanadihadiana parlementaire tokony atao ny fitsimbadia ireo solombavambahoaka sasany vondrona parlementaire raha ny fanazavana. Tsy miova ireo tiboka 7 anaovana izany fanadihadiana izany ka isan'ny lehibe indrindra ny resaka jirama raha ny fanazavana. Tsy maintsy amin'ity fivoriana ara-potoana voalohany ity anefa no anatanterana ny fandaminana sy ny firosona amin'izany satria efa samy miandry ny andraikitra ho raisin'ny solombavambahoaka momba ireo raharaha 7 ireo ny vahoaka malagasy hoy hatrany ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena faritany Antananarivo. Misy ny tsy afahana mbola miroso amin'ilay fanadihadiana satria raha tamin'ny fivoriana ara-potoana farany tamin'ny taona lasa teo no efa nanambaran'ny tao anivon'ny birao maharitra sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny mahakasika an'izay le hoe firosona amina fanaovana fanadihadiana ara-parlementaire zay dia hatramin'izao mbola tsy misy. Inona no antony? Voalohany aloha nisy ireo ilay fanovana toa hoe firafitry ny vondrona misy eo anivon'ny anteny miram-pirenena ary anisan'ny lehibe tamin'izany ny fametram-pialana ireo mpikambana tao anatin'ny vondrona Irmara izay nisy ny sapatsapana nandeha nakany amin'ny nonafiliena ireo le tsy voasoratra anarana tsy misoratra anaiza anaiza. Misy ny sasany moa niditra anatina vondrona parlementaire vaovao izay mbola mampametra-panontaniana hatreto hoe inona marina ny tena ahoana ny mahara-dalàna an'izany dia ny ACC moa no efa nanome ny valiny fa na izany ary mbola mipetraka any ny baraingo. Zay antony zay no mbola misy karazana toa hoe fandaminana anatiny ny amin'le ho fisoloana tena na zay ho solo tena n'ireo le vondrona misy ao anatin'ireo vondrona parlementaire eo andrafitra an'izany vondrona mpanadiady zay. Dia ny olana zany dia tsy fantatra hatreto satria hoe misy ny ohatran'ny tao mety matomomboka efa ho foana mihitsy zany le vondrona parlementaire. Misy nefa no mbola misy mpikambana vaovao hiditra ao. Misy nefa satria mbola tsy voafaritra ny isa hatreto le izy miankina amin'ny isan'ilay mpikambana ao anatin'ny vondrona parlementaire no isan'izay namany zareo reo isolo tena ao anatin'ireny arakaraka ny isan'ilay mpikambana ao zany no andraisana ihany koa anondrona olona solotena andrareo anatin'ireny le vondrona parlementaire reny. Dia zay le andrasana zay le no efa nisy ny fandaminana eo anivon'ny anteny miram-pirenena fa mino fa tsy ho ela fa tsy maintsy ho atao amin'ity tsy maintsy ho atomboka ny tiako ambara ato anatin'ity fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny taona ity ny fametrahana an'izany ary ny irosona satria takiny ny zava-misy zany rehetra zany. Betsaka loatra ny gabraro anatin'ny fanavaozana zao anatin'ny fanovana zao tena takina ny fomba entitra ny irosona amin'izany na ho anay eo anivon'ny anteny miram-pirenena na ny avy anivon'ny fanomezan-tanana avy any am-panatanteraka ny ahafahana mandroso amin'izany fanadihadiana ara-parlementaire zay. Andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Fa niazo an'i Kenya ary efa nigadona any an-toerana ny tolakandro teo ny délégationna malagasy tary ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara hiatrika ny fihaonana an-tampony Africa Forward. Fihaonam-be afrikanina andraisan'ireo mpitondra fanjakana mpampiasa vola banky sy ireo mpandraharaha isan-tokony ampivondronana ireo mpisehatra rehetra mitondra fiovana ato anatin'ny kontinanta afrikana. Tafiditra ao anatin'ny lafiny fampandrosoana ara-toekarena fiarovana
ny tontolon'ny angovo, ny fambolena, ny fiaraha-miombonantoka stratézika sy ny fiaraha-miasa isam-paritra. Aritra 2 andro ny fionana ka manodidina ny 4,000 ireo mpandray anjara amin'izany. Ho an'ny Madagasikara sy Frantsa manokana isan'ny isongadina ny resaka fiaraha-miasa ara-toekarena sy fifandraisana ny mahaolona sy ny fanakalozana raha ny fanazavana. Nisy avetrany ny fanoratana boky volamena tamin'izao fahatongavan'izy ireo any antoerana izao. Nandritra ny dian'ny délégation malagasy any antoerana dia fantatra fa tafiditra anatin'ny fandaram-potoana ny filohan'ny fanavaozana ny fionana amin'ireo malagasy mpila ravinahitra any antoerana. Aorin'ny any Kenya iazo an'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny filohan'ny fanavaozana Randriana Rina Mikael raha ny fampitam-baovao atrany. Fa taorin'ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny Frantsay Emmanuel Macron tany Egypte dia nikadona tao Nairobi renivohitra Kenya ny tenany omaly alahady andray anjara amin'ny fionana ny tenany Africa Forward izay tanterahina androany sy rampitso raha ny fandaharam-potoana. Rehefa nikadona tao Kenya ny tenany dia ny fampidinika momba ny resaka fampiasam-bola sy ny ara-toekarena tamin'ny filoha Keniana tao amin'ny State House ny Antsipriany izay. Tonga hiatrika ny fionam-be amin'ny Africa Forward izay tanterahana androany sy rapitso karakarain'ny Frantsa sy Kenya ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Mifantoka indrindra amin'ny resaka fampiasam-bola sy ny ara-toekarena eto Afrika izany fionana izany. Sambany teo amin'ny tantara no firenena amin'ny teny anglisy no nandray ny fionan'ny filoha Frantsay sy ireo mpitondra fanjakana aty Afrika. Nandritra ny fionana teo amin'ny Emmanuel Macron sy ny filoha Kenyan William Ruto omaly dia tetika sany tetina 4 miliara euro no nankatoaviny rotonta ho an'ny Afrika sy Frantsa. Tetika sapahazo tombony ny andany sy ny ankilany na koa hoe gagnant-gagnant. Hatramina teo amin'ny fitondrana ny Emmanuel Macron ny taona 2014 dia izao ny fionana voalohany iarahany amin'ireo filoham-panjakana sy gouvernement africaine 2020 eo. Atokana ho an'ny Business Forum, izany hoe fionana eo amin'ireo mpandraharaha sy ireo mpampiasa vola ny andro voalohany amin'ny Africa Forward. Ankoatr'izay, isy ihany koa ny adi-hevitra lehibe momba ny famerenana ireo vakoka ara-kolontsaina afrikanina nalain'ireo tany ivelany sy ny eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena ary ny fionana eo amin'ny mpianatra. Raha pitso talata no iona ny filoha Frantsay sy ireo mpitondra afrikanina hifantoka indrindra amin'ny fampiasam-bola sy ny ara-toekarena ny dinika. Aorian'izany dia hiazo any Addis Abeba any Ethiopia ny filoha Frantsay hanao ny fitsidiana voalohany ny foiben'ny vondrona afrikanina sy iona amin'ny Prime Ministre Ethiopian Abiy Ahmed raha ny vaovao hatrany. Mahakasika izay indrindra dia hifantoka amin'ny fifandraisana vaovao eo amin'ny Frantsa sy ireo firenena afrikana ny fionana eo amin'ny Frantsa sy ireo firenena afrikana hoy ny mpanao politika Alain Mavimbina. Mety hodinihana mandritra io fionana io ny fifanarahana arakasa sy ara-toekarena sy ara-politika eo amin'ny Frantsa sy Afrika hoy ny fanehoan-kevitra. Indrindra manoloana ny fisokafan'ny firenena afrikana amin'ireo hery vaovao iraisam-pirenena. Resana mandritra ity fionana iraisam-pirenena ity ny hoavy ny fifandraisan'ny Frantsa Afrika sy ny fanamby amin'ny fametrahana fiaraha-miasa everina fa azahoan'ny Frantsa sy ireo firenena afrikanina tombony. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny Antsipliany izay. Mifamatotra tamin'ny fomba nanomezan'ny Frantsa ny faleovan-teny ireo firenena afrikanina nozanahany taloha ny fiara-miasa ny Frantsa sy Afrika fepetranapetraky Frantsa tamin'izany fotoana ny hanomezana faleovan-teny ireo firenena afrikanina nozanahany saingy mbola niditra tamin'ny fitantanana andraraha-panjakana sy ny sehatra stratejika maro tamin'ireo firenen'ireo i Frantsa hoy ny fanazavany Alain Mavimbina. Tafiditra tao anatin'izany ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-barotra izay mahatonga ny Frantsa ho mpiara-miombonantoka voalohany amin'ny ankamaroany ireo firenena ireo. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fiara-miasa ara-miaramila satria notakian'ny Frantsa ny fanofanana ireo manam-boninahitra ambony avy amin'ireo firenena afrikanina nozanahiny. Isan'ny tafiditra anatin'izany ny fifandraisana ara-ekonomika amin'ny la France. Izany hoe natokana ho an'ny la France ny fifanakalozana ara-barotra ambony indrindra mohatra ny firenenkafa. Ao anatin'izany ihany koa ny amin'ny alalan'ny tontsika hoe ny rafitra miaramila. Ny tadiavin'ny la France ihany koa dia anofanana ny manam-boninahitra ambony any France fotsiny. Rehefa hoisy tonga amin'izay sehatra fanofanana izay ny firenena izay tao ambanin'ny fifehezana hoe firenena zanahany. Tsapan'ny la France taty aoriana.
indrindra tanatin'izany fotoana taty farafara tato fa be dia be amin'ireo firenena afrikanina zay tao anatin'izay rafitra France Afrique zay no natsapa tena fa hoe tsy hisy trony ary efa tsy mety trony na hoe efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro ny fomba sy fepetra mbola apetraka ny la France ho an'ireo firenena zay ntsontsika hoe maleo tena reo. mety ho sehatra metrana endrika fiara-miasa vaovao eo amin'ny frantsa sy ireo firenena afrikana ity fiaonana Africa Forward ity satria tsapany frantsa fa mihamaro ireo firenena afrikana tonga saina ka tsy manaiky intsony ny fifandraisana heverina ho manomevahana ny tombotsoan'ny frantsay irery ihany hoy ny fanazavana atanjona ny ahatonga ny fiara-miasa win-win izany hoe samy mahazo tombony na i frantsa na ireo firenena afrikana mpiara-miombona antoka aminy tombony lehibe mantsy ny fitohizan'ny fiara-miasa saingy ilaina kosa ny fifandanjan'ny tombotsoa ho an'ny rotonta. Izao some zao araka ny fiverako azy dia anaovan'ny la France karazana proposition iarahana amin'reto firenena afrikana reto ny hanatsarana ny fomba fiarahana miaina na fomba fiaraha-miasa vaovao ary mirona makany kokoa amin'ilay hoe tombotsoa samy manana zany hoe na hoe coopération win-win zay ny fandinihako azy tsika miteny hoe tombony ho an'ny la France na hoe tombony ho an'ny firenena zay ao anatin'ny afrikana anatin'ity France Afrique ity dia ny tombona voalohany indrindra aloha ny tsy fitapahany fiaraha-miasa zany hoe na inona zany ny zavatra zay mety nandalo taloha tagny fa ho ajanona amin'izay le tsy mety ary iaraha mijery ny fomba zay isian'ny fiaraha-miasa azahoan'ny andanitsy nankily tombony. mety ho sary-piaro i frantsa amin'ny fisokafany madagasikara amin'ireo firenena hafa toan'ny Rosia sy ny fisokafany amin'ny vondrona BRICS anjaran'ireo firenena afrikana nefa ny mikatsaka ireo sehatra ahafahany mahazo tombony amin'ny fiara-miasa iraisampirenena miankina amin'ny fahaizan'ny mpitondra sy ny politika apetraky ny firenena afrikana zany mba ho politika mitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka fa tsy politika manaiky fotsiny izay tiany frantsa ho ihany ny fanazavana. Satria na inona rehefa miresaka fifandraisana amin'ny hafa tsika dia conflit d'intérêt foana zany miteny vahiny zany hoe tsy maintsy mitady fomba zay ahafahana hietretana azahoana tombony amin'izay olona anankiray zay iarahana miasa ny tsirairay donc anjaran'ny tsirairay zao no mandinika na mametraka stratégie mametraka vision ahatonga ny fiarahana miasa amin'ny la France ho an'ireo africain reto mba tsy ho la France ihany no hanana tombony. Mikasika ny raharaha persona non grata izay nakasika mpiasa iray teo anivon'ny masivo frantsay eto Madagasikara kosa dia nambarany Alain Mavimbina fa tsy tokony ho sakana amin'ny fifandraisan'ny Frantsa sy Madagasikara ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera an-draraham-bahiny malagasy tsy midika ho fanapahana fiara-miasa eo amin'ny rotonta ny fanapahan-kevitra fa raharaha diplomatika azo vahana amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy ny fifanajana. Ka ny zavatra te lenisité moa zany araka ny siondrena na ny lazaintsika ny source ny information moa zany ohatrany tafiditra tao anatin'izay mety firaisan'ny tsy kombakomba tamin'izay fanakorontanana ny firenena teto Madagasikara moa ny membre ny ambassade tao amin'ny ambassadeur de la France ka rariny sitsiny raha ohatra ka mandray an'izay fanapahan-kevitra zay ny fanjakana malagasa fa izay fanapahan-kevitra tsy midika mihitsy fa fanapahana na hoe hafisian'ny rupture amin'ny fifandraisan'ny firenena rotonta. Misokatra manomboka androany ary aritra 2 andro ao Nairobi, Kenya ny fiaonana Africa Forward andraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny alalan'ny filohan'ny fanavaozana mampivondrona fanjakana sehatra tsy miankina mpampiasa vola fikambanana iraisampirenena ary solotena ny fiarahamonim-pirenena hiady hevitra momba ny fanavaozana ny toe-karena ary ny fiara-miasa eo amin'ny Afrika sy Frantsa. Vao makasika ny fikonan-dom-pirenena kosa indray dia zava-dehibe ka tsy tokony irotorotona ny fanatanterana ny fikonan-dom-pirenena hoy ny solombavam-bahoaka mamiaja Sarlo. Nilaza ity solombavam-bahoaka voafito tao amin'ny distrikany Mananjary ity fa ahitana taratra kajikajy politika sahady ny fanatanterana ny fakan-kevitra mandeha amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany nanamafy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ale Rasambany fa efa miroso ny fanangonan-kevitra ho an'ny tanora ka ny volana Jona izao no ravona izany ka amoahana ny fehin-kevitra. Ny antsiplian'izay eo amin'ny rindran-tsaramisy ny Artanjo. Mbola tsy ahitana taratra ny fisian'ny tena fikonan-dom-pirenena raha ny endrika hitondrana izany amin'izao fotoana izao. Ahitana taratra kajikajy manko ny fikonan-doha
ka aina hitondran'ny firenena any akady izany hoy ny solombavam-bahoaka mamiaja Sarlo fa amitana ny filohan'ny fanavaozana ny fahamohana fehi-kevitra efa voaomana amin'ny fokoanan-doha io ka tsy hatanteraka ny tanjona apetraka ho an'ny firenena hoy ny fanamafisana lasa ohatra ny fikaonan-doha hafahafa zany zay zany mbola tena hoe sy tonga amin'le tena hoe fikaonan-doha am-pirenena isika zany hoe lasa miala siny hoe lasa fikaonan-doha filtré zany ny zavatra hitako hatreto zany hoe rehefa misy rakoto mitarika an'ilay fikaonan-doha concertation nationale de zay namanamany ihany no invité ao amin'ilay concertation nationale fa sy mbola mipetraka hatreto le hoe tena ny saramba bembahoaka de amina zany tokony averireny amin'ny fivoriam-pokon'olona mihitsy egny manomboka maka hevitra taratasy fosy sy misy soratra hoentina de hoe inona ny sosokevitra reo hampandrosoana ny firenena inona ny sosokevitra reo amin'ity loha-hevitra ty fa sy olona efa fantom-pantenana de igny ny atao hoe fikaonan-doha communaly miala siny fa sy mibrioka agny am'sizy foana ho asika zay zany ny zavatra hitako hatreto zay ny fijeriko anazy zany sy fikaonan-doha am-pirenena zany hitako menga hatreto fa fikaonan-doha efa misy kazikazy de zay zany sy tokony apetraka eto amin'ny firenena misy fa lasa voafitaka amin'io ny mpitarika ny fanavaozana mieritreritra izy fa zay zany tena nivoaka tegny fotony nefa zay nefa niketrehana ho avoaka de zay zany aminany tokony sy ho tonga am'izay misy zany le firenensika sy tokony atao le hoe zavatra efa nikazikazina meloha de tereko masaka igny hoe igny ny avoaka ry amin'ny concertation nationale fa very lavitra eto ndray Madagasikara raha ny fikonan-doha ny tanora manokana dia miroso lalina amin'ny fakan-kevitra ny eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana hoy ny ministra commune manodidina ny 50 no anatanterana izany amin'ity herinandro ity ka ny volana jona no ivoaka ny fehi-kevitra raha ny fanazavana dia ny eritreretina zany amin'ny faran'ity volana Mey ity dia voangona eo anivon'ny faritra daholy ny hevi-dehibe rehetra avy any amin'ny commune avy aty amin'ny district izay hoentin'ireo komity mpanomana sy ny komity mpandrindra araka zay tety andro zay zany dia ao amin'ny voalohandohan'ny volana jona zany zay vao ho atao ny fandravonana national na ny résolution na restitution ny fikaonan-doha am-pireneny tanora zay ho atao eto amin'ny renivohitry ny faritanin'ny Madagasikara eto Antananarivo zany mieritreritra zany tsika ao anatin'izany satria efa misy tety andro koa navoaka ny ministera misahana ny refondation ho anomboka koa ny refondation ny fakan-kevitra zay iraisan'ny daholobe satria ny fakan-kevitra ho an'ny tanora de pré-concertation eritreretina zany hoe amin'ny voalohan'ny volana jiona efa voangona daholy ny ango-kevitra na ny resaka politika izany na ny momba ny fanovana rafitra izany na ny fitantanan-draharaha na fanjakana na tsy miankina na ny fanarenana reo seha-pihariana maro samihafa toekarenany sosialy sy ny sisa ary ny fikarakarana ny fifidianana dia anisany teboka anaovana sy andraisana tanora résolution na ny ango-kevitra angizabe eto amin'ny firenena zay omena ny rafitra mahefa mba hoentina ankatoavina sy ho volavolaina ao anatin'ny fakan-kevitra sy ny fikaonan-doha am-pirenena zay iraisan'ny daholobe raha ny fantatra dia isy fiemorana ny daty anokafana ny fikaonan-doha am-pirenena koa andrasana ny fivoaram-baovao ilaina ny fanovana ny rafitra hitondrana ny firenena saingy tsy maintsy mandalo ao anatin'ny fikonan-doha am-pirenena izany izay tapaka ao avy eo no andrafitra ny ho avyny Madagasikara hoy ny mpanao politika Lino Aralaimahary sarotra nefa ny anovan'ny rafitra ratsy miara-manova toe-tsaina ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy hoy hatrany ny fanehoan-kevitra Narcisse Karazafy sy mbola avatsara Hadidim-panjakana nosoniavin'i Gabriel Ramanantsoa tamin'ny fotoana nitondrany no isan'ny antony mahatonga ny fivangongoam-pahefana eto Antananarivo raha misafidy ny lalan'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana ny malagasy mandritra ny fikaonan-doha am-pirenena dia ny rafitra faritra mizakatena ny vahaolana mety indrindra hoy ny fanehoan-kevitra Lino Aralaimahary miainga ny fotony io rafitra io manomboka eny amin'ny Fokotany miakatra amin'ny commune hatreo amin'ny district no mariany fa tsy maintsy atao miandalana ny fanovana rafitra eto amin'ny firenena satria taonany no ny vangongon'ny fahefana teto Andrenivohitra mety hiteraka fahasahiranana tampoka ho an'ireo faritra sasany raha ampiarina tampoka ny faritra mizakatena ho ihany ny fanehoan-kevitra io moa samy manana fomba fijeriny aby daholo ny olona rehetra fa ho anay ato amin'ny vovonana ralizo dia mahita hoe ny
ny rafitra hoe faritra mizaka tena aloha ny hitako hoe ohatrany hoe metimety kokoa ho an'ny programanay satria zahay manana programa izay manomboka hatreny amin'ny fokotany manome lanja ny commune ary tena hoe miasa tanteraka ao amin'ny district ka ny rafitra hoe faritra mizaka tena aloha zany ny hitako hoe tena mety amin'ny programanay io fa tsy voatery mety amin'ny Madagasikara satria ny zavatra ohatran'io tsy maintsy mandeha tsy moramora mandeha tsy kelikely satria naharitra loatra fotoana ny vangongono ilay fahefana taty Antananarivo dia tsy maintsy zany isika mandefa tsy moramora n'ilay izy zany hoe alefa ihany zany le décentralisation alefa tsy kelikely fa tsy tapohana be no mafisy ny linao rahalay mahary fa miankina amin'ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny mpandray anjara nandritra ny fikaonan-doham-pirenena ny fahafahana manova ny tantaran'i Madagasikara ka ilaina ny fandraisana anjara rehetra mikasika ny daty navoaka ny CENI momba ny fanomanana ny fifidianana dia nambarany ity mpanao politika ity fa mbola maro ireo sehatra mila fanovana ary fanatanterahana ny fikaonan-doham-pirenena ihany no ahafahana mamany olana sedran'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nazanaty zany ny asan'io fanavozana io tokony hoe mikarakara fifidianana nefa ny raha mpifidianana lalam-pifidianana ny androm-panjakana mbola olana daholo ka raha tena hanovy sika dia ao amin'ny fikaonan-doham-pirenena ao tsika mandinika hoe inona ny zavatra tena mahasoa atsika raha tena hanova marina isika ary le hoe resaka fanovandrafitra koa tsy tatatatana fotsiny ohatrany ny sasany eny amin'ny enao manjery fotsiny hoe ovaina raha fa ilaina fandraisana andraikitra ilay izy mila action sady manao ianao manoro satria Madagasikara efa tsy manam-potoana tsony anaovana démagogie gauche à droite fa tonga dia miasa ianao sady miteny dia miova moramora eny ilay toetsaina sy ny rafitra sy ny sisa. Tsy maintsy arahana fanovana toetsaina sy fandraisana andraikitry ny sehatra rehetra raha tena mikasa hanova rafitra eto amin'ny firenena ho ihany ny fanamariana tsy tokony horavana ireo androm-panjakana mbola mijoro amin'izao fotoana raha tsy aoriana ny fikaonan-doham-pirenena na dia heveriny aza fa tsy maintsy hisy ny fandravana androm-panjakana rehefa miroso amin'ny fanovana rafitra ny firenena. Lafim-baovao afa-tanteraka kosay indray ny lanja sorabaventy ny antsony tsy tokony anesorana azy ireo amin'ny arabe fivarotany ireo mpivarotra teny amin'ny petite vitesse tamin'ity androany ity tsy ny andrela fa ny antandro ihany dia noraisy ny filohan'ny délégation manokana Antananarivo izy ireo ny fampiresaka niaraka ny karoka vahaolana mahakasika ity fivarotana amoron-dalana ity ny antsiprian'izay tateriny Narsikarazafi sarisindratsarin'ny mbola avatsara. Nidina dalambe androany ireo mpivarotra amoron-dalana tetỳ amin'ny tsenany petite vitesse tsy manaiky ny anesorana azy ireo amin'ny toerana fivarotany mahazatra raha ny fandaminana mantsy dia isy ny famondrana azy ireo eo amin'ny toerana teo aloha eo anoloan'ny postra tsy nekeny ireo mpivarotra nefa izany satria voalaza fa kely ny toerana ka tsy ampivarota ny kiraharay metatra isaky ny mpivarotra. Fa melabelatra teo zany ny adevitra teo hoe atao ahoana le mpivarotra dia hoe andeha ny apita sy apita verina tamin'ny endriny taloha zany zay eo samy nanaiky mifandaminana daholo zany zay hoe anaiky hoe ny apita zay teny apita dia zay nahazo ny plasiny taloha dia tsy mety keo amin'ny plasiny taloha ny ova indray nefa le izy androany alatsinainy maraina hoe ho asorina daholo indray re mpivarotra ireo fa tsy nitsipahana indray zany le resaka natao tamin'ny lakamisy iny tsy nekena indray zany iny fa hoe hodivina tanteraka mihitsy zany le mpivarotra izay zany mahatonga anay migrevetiny hoe ainona ny tena marina tena zavatra ho décision raisiny zareo ho amela le mpivarotra amin'le zavatra fifaminarahana tamin'ny lakamisy ve sa hivadika mahitsy ny zareo amin'ny teny mifanaovany taminay izay mahatonga anay rehetrarehetra ireo hoe tsy anaiky an'izany satria olon-dehibe mifampiresaka tsy niresaka tany amin'ny elakelan-trano izay avy atao anaty birao tao amin'ny lampantanàna olon-dehibe niresahanay tao. Nambaran'ireo mpivarotra fa nisy ny fampiantsoana tao amin'ny lampantanàna ny alakamisy lasa teo ary tapaka tamin'izany fahaverina amin'ny endriny talony tsena ary samy asiana tsena amin'ny sisiny arabe roa ny ova nefa izany androany satria tokony ny ala avokoa ireo mpivarotra amoron-dalana tetỳ amin'ny petite vitesse. Nisy fitenenana zany na nisy solitenana délégué zany na mpanatsoana tany teo dia hoe
sa de olon-dehibe ve ianao miresaka de zany ve fomba fiteny anjaranay zao mitomany ny petite vitesse fa ho avy koa ny ambodiny sotry ho avy koa ny analakely ho avy koa beririka zay zany mizaka de ahoana mo zany ahoana zany hoe de eto zany hoe hitomany ahoana mangay ianao de tsy afaka comprendre an'ireo olon-dreo hoe ataonao aizy ireo olon-dreo fa tsy maintsy ampitomany andreo hoe solution ataonao. Fotoana fohy taorian'izay ny fanatrika sy ny vory ny solotena an'ireo mpivarotra sy ny filohan'ny délégation manokana eto amin'ny tanàna na Antananarivo nanaiky fifandaminana ireo mpivarotra ka hirosoana ny fanisana azy ireo. Dia hanao recensement zany ny commune eto ny anisan'ilay mpivarotra dia eo zany ny andaminany an'ilay iziny dia ametrahana an'ilay mpivarotra ao amin'ilay tsena be amin'ny petite vitesse dia miandrin'izay fanaovana an'izay recensement zany mpivarotra dia hita fandaminana manaraka zany izay zavatra tapaka mpivarotra sy ny commune tetony. Zay nisy ilay solotena ka tsy afaka hoe hiditra aby daholo sinona izay fa maro an'izy dia solotena dia apitainay arak'izay zava-nisy tatony no fahalalana ihany zareo namanay hoe zao no tapaka atao zao no tapaka atao fa mila miandry aloha zany tsika nanamboarandry zareo an'ilay resaka tsena dia eo zany nandresenay lahatra anazany eny ny olona ngetitezitra fa zany hoe tsy ao anatin'ny fandaminana daholo koa zany rehetrarehetra zany e. Tolo-kevitra naroson'ny PDS ny fampidirana ireo mpivarotra ao amin'ireo box tokony hivarotany ao amin'ny petite vitesse manodidina ny 3 arivo anefa ireo mpivarotra ka sarotra ny ampidirana azy rehetra ao raha ny fanazavan'ny mpivarotra. Anatin'ilay fifampiresahana zany dia name tolo-kevitra izy hoe ho ampidirina ao anatin'io box zay hanao recensement zareo fa izy zany hitanay fa tsy ho adonina tsomby eny ao efa tsy mbola voazao ane zany zavatra zany fa efa hatramin'izay sy tokony andraikitra tetra fa alao aloha zareo anao dia hitany tsara hoe adonina sa tsy raha le box efa zarainay mètre par carré mantsy io nampidirana anay taloha dia alao aloha andeha dia hitantsika eo le izy avy eo fa efa hitanay fa tsy ho atonina mihitsy satria mpivarotra efa 3 arivo mahery le hoasorondreo na côté. Betsaka ireo toerana azo hivarotana kanefa tsy misy mampiasa ao amin'ny tsenany petite vitesse tanjona ny ampidirana azy ireo anana tsena ara-dalàna ho ny PDS nandritra ny fifampiresahana omena 5 andro ireo mpivarotra amoron-dalana hidirany ao amin'ny box nomena azy ho ihany ny fanazavan'ny PDS. Misy ireo toerandreo lasa nataon'olona stockage fotsiny zay ireo mpivarotra ataoko hoe mpivarotra lehibe ihany angaman'izy ireny dia au lieu de manofa le trano lafo be lafo aty ivelany izy dia lasa nanao hoe le tokony hivarota amin'ny mpivarotra indray lasa natao stockage amin'izao fotoan'izao misy fandaminana dia hiezaka ny ataon'ivon'ny commune urbaine Antananarivo mandaman'izay hoe ny mpivarotra tokony hiditra azy ato dia ny fangatahany zareo reto aloha zany dia hoe zay mba hivarotra amin'ny ilany hitanareo le ilany adroite iny fa voafetra ihany sisa 12 andro no nomena anjareo hifandaminana amin'ny direction marché hoe tsy maintsy miditra ao anaty tsena zareo vitsy zay 12 andro zay satria hotsoahana daholo ireo mpivarotra eo manidina itsy tsena tsy miampiasa ny tsena ireo tsy maintsy ampiasain'ireo mpivarotra miasa zany zay tsena ao anatiny ao. Lara-pamehana ny fampidirana ireo mpivarotra anaty box mba hampanaran-dalàna ny tsena anampetsaka ireo mpivarotra amin'ny fanarahan-dalàna ny commune raha ny fanazavana hatrany tsy ho fainy ireo box fa ny tiken'ny tsena no alohan'ireo mpivarotra raha ny fanazavana. Fahitsakilany dia mitaky ny anesorana ireo mpivarotra manodidina ny cité ipetrahany ireo mponina eny Ambodiny Sotry. Lasa tsy manana toeram-piatsonana fiara na parking, tsy misy lalana idirana sy voana ihany koa izy ireo vokatry ny fisiany ireo mpivarotra. Manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ankoatra ny fahadiovan'ny tanàna tsy voahaja sy ny fanelingelenana amin'ny fifamezivezena. Miantefany amin'ny filohan'ny délégation manokana eto Antananarivo renivohitra ny antson'izy ireo ary angatan'ireo mponina ny idinan'ny PDS eny antoerana ka andraisany andraikitra. Ando miaratina sy Tahirinaina no mitatitra ny antsipriana izay. Navadiky ny tompona andraikitra eo anivon'ny boriboritany voalohany Otsena ny toerana malalaka manodidina ny trano fonenan'ireo mponina eto amin'ny cité Ambodiny Sotry. Miteraka fanelingelenana maro amin'ny fiainana andavanandron'ny mponina nefa ny fisiany ireo mpivarotra ireo raha ny fitarainana. Tsy manana parking intsony ihany koa ny mponina satria voabana ny lalana fidirana sy fivoahana amin'ny tranon'izy ireo. Manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ankoatra ny fahadiovany tanàna tsy voahaja. Amin'ny lafiny sécurité tsy andanina
ny mpanendaka manjaka ho an'ny mpianatra ihany koa raha ohatra ny any amin'ny quartier sy secteur misy anay zao tena eo amoron'ny arabe mihitsy dia ny mpianatra zany tena manana difficulté be mandeha makao ampianarana satria tsy maintsy milasaka anaty arabe le mpianatra. Le mpiasan'ny fivondronana mihitsy zany no tena mametraka an'le olona any anaty arabe, trano vita teraka mihitsy ny apetraka anaty arabe igéné an'le circulation sy angalana le parking-ny mponina zay efa anjaran'ny mponina tetỳ amin'ny cité rehetra hatramin'izay. Ny loto indrindra satria le loto zany tena marina dia io canal rehetrarehetra io zany raha ohatra zao curena Androany izy dia Androany ihany dia efa feno ray dia maloto be tena loto ny tanàna. Eo aminay koa efa misy bac à ordure raha teo, efa misy WC public raha teo dia vao maika miampy an'izay zavatra zay dia tena loto tanteraka mihitsy. Ary amin'ny ilany Andriafanarivo zao tsy mba misy WC mihitsy zany dia aiza no le fanjalala izy ao anatin'le canal reo nalefa zany le maloto zany le tayamba amin'ny zavatra rehetra azafady amin'le fiteny. Le ekipan'ny fivondronan'ireo misy nametraka an'ireo teo reny mamevahana le mpivarotra ambage tato-voan-tato daholo reny mivarotra toro dia lasa misitaka anakany aminay tany misy fasan'ny fivondronana misitry mame volana azy dia lasa makany aminay ihany satria eny malalaka. Efa nandefa taratasy fitarainana momba ity tranga ity ireo mponina mba hiverenany asy ny cité ipetraran'izy ireo itoviny amin'ny rehetra. Nisy doléance efa nalefanay maromaro, nisy sonian'ny mponina betsabetsaka eny ho an'ny mponina efa 700 eo zany ny mponina nanasonia mitady ny nametraka an'le fitarainana ho an'le hoe mba hiverenan'le asin'le cité ambodin'ny sotro mihitsy ohatra ny cité rehetra hatramin'izay zay ny zavatra tediavinay dia aleo le izy mba hiverina amin'le izy. Zaridaina zany teo zaridaina tena tsaratsara be mihitsy dia rehefa avy eo moa nisy andreny andreny dia apetraka provisoirement fotsiny zareo, apetraka provisoirement eo dia nefana tena hoana zany lasa tena mipetraka tanteraka zany zareo. Dia zavatra zay zany mba angatanay fitarainana be dehibe mihitsy mba mitarainy zafay amin'ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny BDS rehetrarehetra mba hoe tokony mba hijerevana le izy fa tena manina moa zany tena fahavoazana angeza be zany le zavatra rehetra. Miantefa mivantana any amin'ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna na Antananarivo ny antson'izy ireo hijery akaiky sy andray andraikitra manoloana ity tranga ity. Fa miteraka olana ho an'ny famatsin-drano eny amin'ny fokontany Ambohimarina ao anatin'ny boriboritany faharoa sy ny manodidina ny fahavakisan'ny fatson-drano eny an-toerana. Miroso ny asa fanatanterana sy fanamboarana amin'izao fotoana izao ary raha ny fantatra dia isy ny fahatapan-dalana tamin'ity androany ity sy ho an'ny rampitso ho fanamboarana izany fatson-drano izany. Nidina teny an-toerana ny délégué-ny boriboritany faharoa androany sy nijery ny fizotra ny asa sy nankahery ireo mpiasana natanteraka izany. Ny antsipriany izay. Efa ela no niteraka olana ho an'ny famatsin-drano ho an'ireo mponina ao amin'ny boriboritany faharoa ny fahavakisan'ny fantsona eto amin'ny fokontany Ambohimarina ka antony tsy maintsy ikaroana vahaolana aingana hoy ny fanazavana. Tsy maintsy nirosona ny fanapahana ny fifamoivoizana ho an'ny androany sy rampitso noho ny asa fanamboarana raha ny fanazavana ihany. Fanamboarana vonjomaika no atao hoy ny Jirama. Efa misy ihany ny fitaovana anarenana ny famatsin-drano eto Antananarivo saingy mbola any anatin'ny sambo ireo fitaovana ireo raha ny fanamafisana. Normalement zany izy efa andalana nandoana lesy fa efa be dia be loatra ny rano be reto izay tena tokony nositrahan'ny vahoaka any amin'ny federezona ihany dia voatery sy maintsy vonjena amina marché de réparation zay voavy tonga vetivety dia izay no amonjena an'le izy aloha dia izay no antony hoe ampandrinay vitanareo maintsy afaka kely ny androany sy ny rapisy fa izany mba ho faranana rapisy le izy dia araka ny fividianany fanarahanay tamin'ny travaux dia mandimbena entiny manamboatra ny lalana ty fa afaka raha hivilanany zahay zay ny tena hoe lavitsezaka tena hoe hosotoana tanteraka misy proportion io fa mbola anaty sambo any le fitaovana. Ny firaisan-kinany rehetra manoloana ny fandaminana amin'ny fifamoivoizana mba ahafahana manatanteraka ny asa no takina hoy ny lehiben'ny boriboritany faharoa.
asa ho an'ny soa iombonana no tanterainy ka iangavina ny fanarahan-drehetra ny lamina apetraka. Lafo vaovao afatanteraka kosa ny tombo avo efatrendry ny malagasy mampiasa ny internet teo anelanelan'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 na dia mbola tsy ny ankamaroan'ny malagasy aza no manana fahafahana mampiasa ny internet dia ilaina ny fampanarahana ny tolotra internet amin'ny filana sy ny fahefa-mividy ny filan'ny malagasy. Nambarany teknisiana misehatra amin'ny internet fa ilaina ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra sy ny fanamorana ny fahazahoan'ny olona internet manerana ny anosy. Narsisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay. Malagasy mandidina ny enina tapitrisany no mampiasa ny internet eto amintsika raha ny taremarika ny mivoaka farany tamin'ny taona 2024 tsy mitsaha mitombo ireo malagasy mampiasa any amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny asa ny fianarana ny fifandraisana ary ny fandraharana mandany 500 ariary isanandro ireo olona amin'ny fampiasana ny internet ankoatra ny sara dia takiny ireo mpanjifa ny fanatsarana ny kalitaon'ny tambazotra sy ny fahamarina toerany fifandraisana. Anaovana recherche amin'ny resaka fianarana. Izay ihany no tena ampiasako internet. Tonga moa izany dia efa mampiditra an'iny dia sady rehefa mandalo kely Facebook dia izay fa tsy dia tena hoe Facebook loatra no tena hoe ampidirako mega. Aloha miramo miraikitra dia arakaraka ny toerana koa misy fotoana indraindray ilay amin'ny fotoana ilana zavatra maika iny miraikitra tampoka ilay izy. Ny afaingana pandeny internet sy ny fahafana mampiasa azy tsy tapaka no isan'ny tena andrasan'ny mpanjifa mbola misy anefa ireo toerana ahitana fahatapahan'ny tambazotra indrindra amin'ny faritra sasany ivelan'ny renivohitra manampitrotraka ny fitombony isan'ny olona mampiasa ny internet izay mampiakatra ny filana tambazotra. 5000 24 heures ilay izy tsy hoe tsy lany na tsy lany ary fa ilay misy télé ilay izy dia lany ho azy eo fotsiny ny ambiny. Ny tena ampiasako an'ilay izy ifandraisako amin'ny namako dia jereko vaovao. Izay jereko zava-baovao. Be dia be zava-baovao mandeha ao amin'ny Facebook izany ilay tena ampiasaiko e. Dia izay ny ampiasaiko an'ilay izy. Na efa misy aza ny tolotra internet eto Madagasikara dia ilaina fanatsarana izany. Zava-dehibe mantsy ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao sy ny fantarana ny fampisitrahana izany mba ahafahana manome internet aingana sy maro toerana kokoa tanjona ny ahafahan'ny mpanjifa manao ny asa an-tserasera tsy misy fahatapahana toy ny fampianarana lavitra ny fivoriana amin'ny internet ary ny fandraharana nomerika. Zahay irery lohatra eo ny asa ihany no manome an'izay fahafahana hoe manome internet haut débit ho an'ny pilôna rehetra ho an'ny client iasa zany n'aiza n'aiza misy azy ny eto Madagasikara. Ny an'ny hafa moa matetika zany hoe amin'ny tanan-dehibe ihany no afaka misitraka ny 4G ny olona fa ny any amin'ny toerana somary ambanivohitra dia tsy mahazo an'izay fa raha ny asa zany dia mitovy daholo ny fitantanana an'ireo mpanjifa zany na eto Antananarivo izy na any amin'ny faritra izay farany lavitra indrindra dia afaka mampiasa ny 4G koa. Raha ny taremarika dia isan'ireo tsara connexion eto Madagasikara raha mihoatra ny hita ny Kenya na Nigeria sy Egypte saingy lafo kosa ny vidiny raha mitaha amin'ny Maurice sy la France. Raha ny connexion vidiana $90 eto Madagasikara ohatra dia manodidina ny 720 hatramin'ny €30 no sandany ao Maurice sy la France. Vaovao avy any amin'ny commune Ambatondrazaka kosa indray dia miteraka savorovoro ao amin'ny fiadidinana tanàna sy ireo mpivarotra ary ny mpitazona pompy amin'ny toerana manodidina ny stand central Ambatondrazaka ny fandaminana izay napetraky ny commune. Nambaran'ireo mpivarotra fa nivadika zavatra hafa mety ho tonga hatramin'ny fanoloana azy ireo olon-kafa ny fandaminana napetraky ny commune. Tato vaovao ny Niry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Mienjandro mitady eo anivon'ny fiadidina tanàna Ambatondrazaka sy ny mpivarotra ary ny mpitazona pompy eo akaiky ny tambohan'ny stand central. Fanadiovana lakan-drano no niandohan'ny disadisa ka izao miteraka fifandroitana ankehitriny izao. Mivovo ny fanapa-kevitra ho raisin'ny fiadidinan'ny tanàna raha nambaran'ilay mpivarotra sy ny mpitazona pompy
eo akaikin'izany stan central izany no marin'izy ireo fa fitin'izy ireo ny manadio ny lakandrano ko maninona no mena olo-kafa indray teto zany reny le mpiasan'ny commune reny hoe andeha analanay eto tonga de hoe analanay eto satria apiditra olona eto ahoana moa zay nanaiky zany am'zay rehefa firy taona zay nefa mitady vola teto zay koa ne mba mitady vola ohatra anjareo hoe raha ohatra zay efa miteny anjareo raha ohatra ka alana re eto zay ka tsy asiana olona eto tsy manisy olana mihitsy zay fa zay koa mba mitady vola isan'andro hoaniny vady aman-janaka de ahoana mihitsy moa zany hoe ampidalana hono zay fa ampidirana olona hivaritra hono eo zany de mba zavatra mety zany ataon'le commune de rehefa hoe tsy manaiky zany zay fa eto zany rehefa fa makety zany le olona de vory daholo le vahoaka satria tsy manaiky koa zany le vahoaka ny ametranan'le olona eo de rehefa vory le vahoaka de milaza ihany zareo hoe zay tsy zay tsy zazakely ka hoe andeha tiatsiana fa hoe mekarany amin'ny commune fa impiry nefa zay niakatra tany amin'ny commune tsy vizianjareo le taratasy mitakinay mba tsy hosiana olona eto satria ny antony tery le toerana ipetrahanay eto bidonay ty zany orina fontaine ambahoaka fa tsy an'olo tokana de zay no mendraikitra an'le izy de lasa tery zay aiza no ametrahanay bidon aiza miainan'le vahoaka zay mahatonga anay hoe raha misy etaetan'zareo anamboatra ny zavatra io inona moa tokony tsy mitenenany taminay fa olo-kafa no mapetrany ampilison'izay izahay mamelombady amanjany vitanay ne io zavatra atao io raha ohatra ka nataonay niakatra tany amin'ny commune izahay niona tamin'ny SG sy première de mozy ny première CSG hoe vitanareo ve io de moa zay eny ary fa ho ataonay le izy de niasa zoma zay laka misy niakatra tany tam'izay de zoma ndray zay niakatra tany hoe aka fazahondalana anamboatra an'le izy mivadika le rasy nefa SG ny teny taminay tamin'ny zoma io hoe raha vitanareo ary le zavatra mangataka folo andro aminareo izahay anamboaranareo an'le izy tsofoka atao amin'ny mera ndray zay aveo de ozy mera hoe tsy mety fa le olona ho apetraka eo fandaminana no ataony eo anivon'ny fiadinan'ny tanàna ho ny lefitra voalohany ben'ny tanàna eo anivon'ny tanàna Nambatondrazaka tsy miditra amin'ny resaka fitazomana ny pompy na tsy ny commune fa ny mpivarotra no mandrindra ny toerana raha ny fanazavana miaraka tamin'ny fikambanana le mpivarotra amin'ny sisiny standiny metraka olona zay sady anadio an'izy io zany hoe anao an'izy io modalina madio tsara no ivarotra eo any no tsy mikitika an'le pompy tsy mikitika an'le pompy le izy fa le pompy eo amin'ny toerany ihany fa eo anolonany aty amin'ny partie ny pavé zany no asiana mpivarotra anio aniny dalina avy any avaratra iny de mipetraka eo izy io de mba madio tanteraka iny partie iny tsy de any mba endrika amin'ny fotoana zay tokanana anazy zay fa misy moa am'izao fotoana zao le tompona pompy zany mandany anaovana an'izay zavatra zay de mbola eo ampandiniana ny otoiny vao makasika ny fodimandry ny ben'ny tanàna ny toliara voalohany kosa indray dia nanao veloma farany nofo mangatsiaka sy nitondra teny fampiononana ary fankahirizana ho an'ny fianakaviam-ben'ny tanàna halany atao toliara voalohany rabe Zazon ireo solombavambahoaka eo anivony anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity teo an-tokotany malalaky ny lapa no nanaovana ny fombafomba mialohany ny angan'ny razana ho an'ny toliara ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsariny ny arotanjona solombavambahoaka ny Madagasikara vao fito amin'ny distrika ny toliara voalohany nandritra ny fepotona fanaovandalana faharoa dia ny repoblika fahaefatra izany hoe ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 itopoklay rabe adjacent izay nodimandry ny fafito ny volana meteo tany Inde ankoatra ny mahasolombavambahoaka azy tany amin'ny tapany atsiminy nosy dia niavaka ny zavabitany nandritra ny fotoana nahabe ny tanàna azy tao toliara voalohany hoy ny zanaky ny faritra toliarany tamin'ny andro ny tantanan'io rabeajaza io tsy alala na ny olona avy amin'ny faritany hafa mitsidika ny tiliara zany tena sarotra be ny ampitazy amin'ny firenena mandroso fa tena hita hoe namerapirasa toliara satria hitarafana amin'izany fahadiovana sy lasa ny balika ny jiro manerana ny tanàna indrindra fa amin'iny avenue de l'indépendance na iny ka aminay zany tsotra ny lazana azy teny fohy hoe nahavita be izy tao anatin'ny fitantanana ary olo tsy nanana raha koa tamin'ny fitsarana tao anatin'izay mandà maromaro ny tantanana ny toliara zay
ka ahinay zany am fomba fijery mahitsy tokony halay tahaka ny fitantanana toa nataon'io satria hita sy tsapa fa nahitsy izy satria ny baiko azy de ny hoe fitiavana ny lay toerana tantaniny izy zata moa mazava ny teny filamatry hoe toliaratsika mazava be zay fa manana fihevitra hoe ty mampitambatsy izy mahasamby toliara ka ho anay zany nadio fitantanana io ranamana io ary menjika lay tahaka ary tokony ho tohizana zay fomba fitantanana zay tsy maintsy itoy ny asam-panjakana sy ny asam-bahoaka noho izany mitaky olona afaka no ezaka vitan'ny tompokilahy ny fitantanana any Toliara ho iatrany ny fanazavana. Za tsy miditra amin'ny hoe tokony ho PDS na tokony tsy ho PDS fa tokony miditra any amin'ny fanarahan-dalàna. Raha ny amiko zany amiko manokana PDS manana fomba fijery mahay mampitambatra no ilaina amin'izao fanavaozana zao. Naiza ny toerana any anjena PDS tokony olona mahay mampitambatra. Eto Antananarivo manokana zao de efa hita sy tsapa zay hoe safidina le olona hoe mahay mampitambatra satria tsy mila adinitsika fa ny faninana tamin'ny fifidianana lasa teo ohatra ny Antananarivo manokana de hoe tao amin'ny Tokotima ny fandrombaka izy tamin'le doentanana vao nesorina teo noho ny fiverenan'le fifidianana iny de nalaina tao amin'le antokony faninana le izy de moramora zany ny anambarana an'ilay hery fa miankina amin'ny tsirairay io sady miankina amin'ny mpitondra fanjakana fa zay manokana zany nizaniza ny olona atao PDS io rehefa zay no safidiny fitondram-panjakana de ankasitrahanay rehefa mitovy fomba fijery amin'le hoe ho an'ny Toliara. Ny alahady teo no nigadona teto Antanindrazana ny razana ary nandrasana tao amin'ny Palais des Sports mialoha izao fandalovany teo Tsimbazaza izao toerana ny asany nandritra ny nahasolom-bavam-bahoaka azy niainga androany ariva iazo an'ny Toliara avetrany ny razana sy ny fianakaviana ka any no anoizana ny fombafomba rehetra mialohany antriana azy raha ny fanazavana azo. Pejy ny finoana kosa indray dia mankalaza ny 20 taona nijorony ny fiangonana FLM Malavolona Andoharany Fotsy amin'izao fotoana izao. Ivo ny fankalazana izany ny omaly fa folo ny volana May ka nisy ny fotoam-pivavahana lehibe izay no tanteraina. Tanjona ny amin'ny tanany Tsangambato dia ny fanitarana ny fiangonana raha efa azo ny tany anatanterahana izany raha ny fanazavana rindratsara ny tahiriny. Eto amin'ny ity toerana ity no fiadanako hoy Jehova tompony maro agay toko faharoa andiny ny fasiviby. Io no teny faneva ho fankalazana ny jobily ho an'ny fiangonana Loterana Malagasy fitandremana Malavolona Andoharany Fotsy ao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo. Niainga tamin'ny fianakaviana valo ity fiangonana ity tany am-Piandohana. 20 taona aty aoriana nitoriany filazantsara, miroborobo ny fiangonana, mitombo ny kristianina izay mampiseho fa mandroso ny fitoriana ny filazantsara. Fa volombelon'ny Kristy ny fiangonana sy ny kristianina ary izany no nanabeazana ny mpiray finoana tao anatin'izay 20 taona nijorony izay raha ny fanazavana. Ny asan'ny fiangonana moa dia mitory ny tenin'Andriamanitra sy ny mizara sakramenta. Raha nanomboka tamin'ny fianakaviana valo dia zao efa mahatratra eo amin'ny 500 eo ny mpiangona. Dikan'izany ny antoko sy ny fiangonana dia manao ny tafika masina ary mitady izay very dia miezaka rehetra ao anatin'ny 20 taona sy ny 20 taona manaraka dia izay fitoriana ny filazantsara izay, fizarana sakramento ary fampianarana ny tenin'Andriamanitra marina. Ny Tsangambato dia ny fifidianana ny tany sy ny fanitarana ny fiangonana satria efa miatsomby noho ny asan'ny fanamasina dia izay no Tsangambato natao ary ho tanterahina. Mbola misy asavaran'orenana maromaro zay ao ambadika ao satria efa misy ny trano vatim-piangonana fa mbola mikasa zany zahay ato anatin'izao Tsangambato zao mbola misy ny trano vatim-piangonana anankiray izay izahanay ho atao ao anatin'izao fankalazana ny jobily 20 taona zany. Ezaka atao zany izy io dia amin'ny taona 17 sy 2000 famaranana amin'izao jobily izao. Nosafidina manokana ny teny faneva izay notsongaina tao amin'ny bokyny Agay hoy ny pastora mitondra ny fitandremana. Izany dia mba ampatsiahevana ny mpino
fa zava-dehibe ny fanatonana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamafisam-pinoana satria tsy misy fiadanana afa-tsy ao amin'ny Jesosy ireriany. Zay no mahafiangonana ny fiangonana sy ny asa ny antsoan Jesosy sy nandràn Jesosy ny fiangonana tokoa sy ny tory ny efa ao anatiny ihany fa itory izany izara izany fiadanana nomeny izany ho an'izao tontolo izao antopisian'ny fiangonana izany ary mbola antopisian'ny fiangonana fahasoavana malavola koa amin'ny alalan'ireo fitoriana ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra amin'ny tafika masina sy ny asa maro samihafa izay vaindohan-daran'ny fiangonana raha teo. Eny ary amin'izao ivony tsopily izao koa no etsonay ny kristianina rehetra izay efa nandalo teto amin'ny TFLM mahalavolo tia ifanampy amin'ny fananganana ny tsangam-bato dia ino araka ny vavalaza teo hoe ny fifidianana ny tany-piangonana ary koa misy trano mbola ao avozy na ao ambadika ao dia ifanentana ho amin'izay zany ka miantso na ny avy toerana na ny avy any ivelany zany ifandrimbona amin'ny kristianina eto an-toerana makasitraka antsika rehetra. Tonga maro ny mpiangona niaraka nankalazan'Andriamanitra ho fankalazana ny 20 taona ny joroan'ny fiangonana. Ankoatra ny fanompom-pivavahana lehibe dia nisy ny sakafo-pinoana ny raisana ho an'ny mpino kristianina natao nandritra ny fankalazana. Fahatrateaky ny polisy Espagnola ny rongony milanja 30 taona izay tombanana ho misanda 700 tapitrisa euro tao anatiny sambo iray teo akaiky ny anosy Canaries. Ity rongony ity no betsaka indrindra tratra tao Eropa no samborona ireo olona 320 tao anatin'ilay sambo izay teratany Filipianina ny ankamarony. Ny Antsipriana izay. Nahatrarana kokaina milanja 30 taona tao anatina sambo iray tao akaiky ny nosy Canaries. Ity no lazaina fa fahatrarana rongony betsaka indrindra teo amin'ny tantaran'ny Eropa. Olona 320 no voasambotra ary nampidirina ponjavonjo maika. Tao anatin'ity sambo maitso mitondra anarana hoe Argonion. Sambo Comorian avy any Sierra Leone andeha ho Libye. Ny voalohany volana May lasa teo no nosakana ny polisy Espagnol tany akaiky ny nosy Canaries ity sambo ity. Lasakana kokaina mesa 400 no tratra tao amin'ny lakalin'ny sambo. Tombanana ny amin'ny 270 tapitrisa euro ny sandan'ireto rongony tratra ireto. Ity no fahatrarana kokaina lehibe indrindra tao Eropa tafiditra amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona. Mihoatra noho ny firaketana tao Eropa ity tranga ity satria tamin'ny taona 424 dia kokaina milanja 520 taona no tratra tao amin'ny seran'antsambon'ny Hamburg izay anisan'ny betsaka indrindra ary izao nihoatrarany 30 taona izao ny tao Espaina. Niara-niasa tamin'ny manam-pahefana Amerikanina sy Néerlandaise ny polisy Espagnola nandritry ny hetsika. Araka ny fanadadiana dia niokasaina findra-tena andranomasina amin'ny sambo aingam-pandeha ireto rongony ireto mba ho ampidirina tsokosoko ao Espaina. Ankoatra ny rongony, nahitana fitaovam-piadiana mahery vaika sy bala tao anatin'ilay sambo. Ny 70 amin'ireo voasambotra dia avy any Filipina avokoa ary ny enina hafa dia avy any Pays-Bas sy Suriname. Nilaza ny fitsarana fa hijanona ao ponjavonjo maika ireo voasambotra rehetra ireo noho ny navezatry ny raharaha sy ny ahiahy mety andosiran'izy ireo. Zay ny amin'iny fa andao kosa indray ary rahantsika ireo tranga hafakely maniran-tany. Fifaninanana toy ny bras de fer ny toa hoe Russeline saingy ny ratsan-tongotra indray ny miasa. Tany Angletera tamin'ny taona 1770 no namoronana ity lalao ity. Toa idioma no antsoina ny sehatra kely hifaninanana. Tsy maintsy mipetaka amin'ny tany foana ny vodi-tongotra mandritra ny lalao. Toy ny bras de fer ihany. Resy ny mpifaninana iray rehefa mikasika amin'ny sisin'ny toa idioma ny tongony. Mialohan'ny fanombohan'ny lalao dia misy mpisabo manamarina manokana ny fahadiovana sy ny fahasalaman'ny tongotry ny mpifaninana. Na dia toa mampimeheza ny fahitana ity lalao ity dia fanatanjahantena mitaky hery ny toa hoe Russeline ary mila fiofanana lehibe ny mpifaninana satria matetika no misy fahatapahany ratsan-tongotra na fahasimban'ny hoho noho ny amafin'ny fifanosehana. Efa misy ny fiadiana ny amboara iran-tany amin'ity taranja ity izay tanterahany isan-taona any Angletera. Firenena maro toa ny États-Unis, Canada ary Inde no efa mandefa mpifaninana amin'izany. Adiny 9 nakatramin'ny adiny 7 eo ny fiakarana ny tendrombohitry Taishan ary tohatra eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 eo no tsy maintsy akarana vao tonga eny an-tampony. Any amin'ny faritany Shandong any Chine no ahitana ny tendrombohitry Taishan izay isan'ireo tendrombohitra masina 5 ao Chine. Nandritra ny taon-jato maro dia toerana fanaovana fivahinanana masina i Taishan. Indrindra ho an'ny Emperora Sinoa
izy nanao fombafomba ara-pivavahana anomezam-boninahitra lanitra sy hanamafisana ny fahefany. Iray amin'ireo toerana fizahatany malaza indrindra hita isana ankehitriny. Sarotra ny fiakarana aminy satria mideza sy tsy mitovy ny tohatra, mandalo alina, vatolampy ary tebolotra nainy. Indraindray dia maharitra iray andro manontolo ny fiakarana amin'ity tendrombohitra ity. Noho izany dia heverina otraka fara-panahy sy ara-kolontsaina lehibe ny fianiana ity tendrombohitra ity, izay maneho faharetana sy fikirizana ho an'izay rehetra miakatra aminy. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany. Isaona tany ny teknisiana sy ny namana mpanao gazety niaraka ny nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny soavatsara veloma tompoko.